Tajib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vondrona mpanao asa ratsy, contrebande, mpanao kolokolo sy ny maro hafa, ireo tratra nanondrana volamena tsokosoko tany Comore, hoy ny procureur de la République comorienne araka ny vaovao navoakan'ny gazety iray tany an-toerana. Araka ny lahatsoratra hatrany dia misy araky ambin'ny folo ireo opération tsy nazona lalana, ka tsy voasakan'ny teny amin'ny serana mpiara-manidina. Firenena miisa telo eto Afrika no nesorin'ny États-Unis amin'ny fifanarahana AGOA, mbola isan'ireo firenena afrikanina voatazy ny Madagasikara. Ny fifanarahana ara-barotra AGOA izay mitondra tombontsoa maro ho an'ny toe-karen'i Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpahay-toe-karena nanaovana fanadihadiana. Tsy misy ny fanaovana ny évaluation environnementale et sociale stratégique amin'ireo tetikasa goavana teto amin'ny firenena hatray, hoy ny teo anivon'ny Alliance Voary Gasy. Antony resabe mandeha miafara amin'ny fanoirana ny tetikasa maro toy ny teleferika amin'izao fotoana izao. Mila jerena aingana araka izany ny fametrahana ny lalana mahakasika ny EESS tsy hisian'ny olana indrindra anatin'ny fotoana iazakazahan'ny fanjakana amin'ny fananganana foto-drafitrasa maro. Tafiakatra hatrany amin'ny 420 ny firetana nisy teto Antananarivo renivohitra ny taona 2024 sy 2024. Efatra ny olona namoy ny nandritra izany. Ny volana Jiona, Jolay ary ny volana Aogositra no betsaka fitrangan'ny firetana raha ny tomba nizaka nomen'ny vondron'ny mpamonjy voiny. Miverina ny filaminana ny Kazakhstan, taorian'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mponina izay naharitra 2 andro. Fantatran'izao fa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny filoha Rosiana sy ny filoha any an-toerana entina mamany krizy. Ny andinin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Manatitra ny araby indray tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka ny atsipiriany hatramin'ny farany. Anoka fanahy izany manome endrika ratsy ny firenena ny firongatry ny kolokolo samihafa sy ny fanodinkodinam-bola anseho teto amin'ny firenena taoriana ny famerenam-bola tamin'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny tetikasa pagozy nataon'ny jirama. Nisongadina tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fanasaziana orinasa telo lehibe no ny endrika kolikoly nambara amin'ny banky iraisam-pirenena trany manoloana ny fanomezana ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy be azy ireo. Ahina ihany traika amin'ny vantana amin'ny fatokisandreo mpamatsy vola ny Madagasikara ny tranga tahaka izao. Tsy voalohany, tsy faharoa izao ny eto Madagasikara no voasazy ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona lasa sy tamin'izao fiandohan'ny volana janoary 2024 izao. Ny tsy fampiarana ny fifanarahana voasonia, tranga gaboraraka sy ny fanodinkodinam-bola ary ny endrika kolikoly avolenta nambara oniseho nisongadina tamin'izany. Isan'izany ohatra ny fampatsiahivana sy fanairana nataon'ny banky iraisam-pirenena ny taona lasa mikasika ny jirama sy ny tarifo optimaty tokony efa nampiarina raha ny fanaovan-tsoniana tao. Raha toka nisy ny famidiniana tamin'ny tompona andraikitra, ny fanjakana malagasy sy ny mpamatsy vola mikasika ny lamina tamin'ny fampiarana azy, tsy njanona teo ny fanairana sy ny fandraisana fepetra nataon'ny banky iraisam-pirenena. Raha maro tamin'ny fitondrana teo aloha no nahitana tsy fanarahan-dalàna samihafa araka ny audita nataon'ny banky iraisam-pirenena hatrany izay mikasika ny fanatanterana ny tetikasa pagozy. Nisy ny vola voahodikodina na nampiasaina tamin'ny tsy tokony ho izy. Nisy ihany koa ny entana very sy ny maro hafa araka ny fanadihadiana ka nahatonga ny mpamatsy vola nitaky ny famerenana ny ampaham-bola ny tetikasa ka nandoavan'ny jirama $634 719 ny fahatelo ny volana desambra 2024 teo. Zao fiandohany taona izao indray, orinasa telo lehibe no nosaziany banky iraisam-pirenena no ny resaka kolikoly.
Araka ny navoakan'izy ireo, miendrika kolokolo ny fisiany fionana miafina maro ny arahan'ireo orinasa tamin'ny solotenan'ny gouvernemanta malagasy teo anelanelan'ny 4 febroary 2024 ka hatramin'ny 4 ny volana May 2024 nandritra ny fanomanana ny tolobidi ny fifanaraham-pitantanana mandritra ny 20 taona ny serenam-piaramanidina Vaovao. Araka ireo teboka rehetra ireo, miaratsy ny endriky Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola lehibe tahaka ny banky iraisam-pirenena. Ny fisiny gabraraka eto amin'ny firenena sy ny tsy fampiarana ny lalàna ary ny tsy fanasaziana ireo olona na orinasa tompon'antoka amin'ny tsy fanaran-dalàna samihafa no anton'izay. Raha ny hita ihany koa amin'ny alalan'ny fanadihadiana ataona mpiara-miombon'antoka lehibe na ireo avy any ivelany sy ireo misehatra amin'ny ady amin'ny kolokolo iraisam-pirenena no ahafantarana mazava ny mikasika ny tsy fanaran-dalàna amin'ny raharaha lehibe eto amin'ny firenena. Raha ny eto anatiny, vitsy ireo fanadihadiana amin'ny raharaha mahavoasaringotra olona ambony ka vitatra amin'ny farany fanadihadiana izay tonga amin'ny fanasaziana ireo tompon'antoka sy ny fampahafantarana ny rehetra ny antotanisa sy ny mikasika ny valin'ny fanadihadiana. Isan'ny raharaha mbola andrasana ny toy ny ohatra ny raharaha fanondranana antsokosoko tratra etsy sy ny maro hafa. Mianga amin'ny fampanaran-dalàna amin'ny ambany indrindra ka hatrany amin'ny sehatra ambony anefa ny fahafahana mampandroso ny firenena. Ity farany izay mbola ilaina ezaka lehibe raha ny zava-misy amin'izao no jerena. Raha tokony mbola hitohy araka izany mahakasika ny fanatsikafonana ny kolokolo samihafa mahakasika ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbea satria isan'ireo efa nanokatra fanadihadiana mahakasika indraraha ihany koa ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny commission d'enquête manokana izay napetraka izy ireo teny anivo ny antenimera-pirenena saingy isan'ny fanontaniana mbola andrasana mahakasika izay izy ireo na dia efa nisy azany hoe karazana fanalavana izy ireo ny fotoana ahafahany manao ny fanadihadiana mahakasika iny raharaha iny dia mbola fanontaniana andrasany maro ny hoe asa an'izay hoe anendrika hatramin'ny farany ireo tompon'antoka sy ny hitondra an'izay valin'ny fanadihadiana tena marina mahakasika iny raharaha iny ve ny solombavam-bahoaka eny anivo ny antenimera-pirenena. Dia izay ny mahakasika an'iny fa toy ny raharaha fatratraran'ireo laingodor miisa 20 tany Komoro kosa indray. Nitondra fanazavana ny procureur de la République komoriana nambarany tamin'izany fa vondrona mpanao asa ratsy, contrebande mpanao kolokolo sy ny maro hafa ireo tratra nanondrana volamena antsokosoko ireo. Navoaka ny gazety iray any an-toerana trany fa miisa 12 ireo opération tsy nahazona lalana ka tsy voasaka ny teny anivo ny seranam-piaramanidina. Araka ity lahatsoratra navoaka ny Le Premier Journal des Comores ity, navoaka tamin'ny fanginan'ny procureur de la République Ali Mohamed Jounaïd, nambarany fa anatina vondrona lehibe mpanao fanondranana antsokosoko ireo tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina tany Komoro, niaraka tamin'ny volamena milanja 50 faingoatra valkolao na lingot d'or miisa 20 ny volana desambra 2024 teo izay nahatratrarana teratany malagasy roa. Isan'ny anenjehana azy ireo ny mahanatina groupe criminel organisé, contrebande, mpanao osika, mpanao kolikoly, nanao fanarareo tapahefana. Raha ny fanazavana trany miisa 12 ny opération illicite fantatra fa nisy ny septambra 2024 ka hatramin'ny volana desambra lasa teo izay nataon'ity tambazotra matanjaka ity, saingy tsy nisy voasakana teny amin'ny seranam-piaramanidina, izany hoe tsy nahitany portique de sécurité zavatra hafa tamin'ny entan'izy ireo. Nambarin'ny procureur Ali Mohamed Jounaïd fa volamena nokasana alefa ny Dubai ireo volamena voaondrana antsokosoko ireo. Tahaka izao ny lalana izany, avy eto Madagasikara, miazo aninjoana avy ao Komoro ary alefa ny Dubai. Rehefa tonga ao Komoro ny volamena dia efa misy any an-toerana ny mpikambana amin'ny tambazotra mitondra izany amin'ny alalan'ny vedette. Avy eo ataon'izy ireo amina vata fampangatsiahana izany mba ho heverina fa trondro. Raha ny voalaza trany, nampiarahana lela vola trany ireo volamena naondrana antsokosoko ireo, vola izay entina anaovana kolikoly eny anivon'ireny seranam-piaramanidina ireny, hanatsorana ny fivoahan'ny entana. Voasokajy ho VIP ireo mpanondrana antsokosoko ireo rehefa tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina samihafa, ho hatrany ity procureur ity. Raha ny teny amin'ny seranam-piaramanidina aéroport Prince Said Ibrahim ohatra, misy amin'ireo tompon'andraikitra no naka vola isaky ny kilaony volamena ahondrana. Nisy ireo naka 500 euro isaky ny kilo,
Ary nisy ireo naka 7 ka hatramin'ny 20 euro isaky ny kilô. Hatreto miisa 12 fitsarana ny fahadiminy volana janoary lasa teo mikasika ity raharaha ity. 10 tamin'izy ireo no tanana ponja vonjimaika, isan'izany ny tale jeneraly ny seranam-piaramanidina ao Comore, ireo agent ADC sasany, receveur any douane teo aloha sy ny maro hafa. Mitohy ankilany fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha ity. Na ny makasika ny volamena 3.70 kilao na ny makasika iny volamena tratra tany a Komoro iny dia saika ireo mbola firenena ireo natratrarana ireo volamena aloha hatreto no manao karazana réaction samihafa moa zany makasika an'izay misy ihany koa ny hetsika samihafa nataon'izy ireo mahalonjay fa ny fitsarana ty antoerana dia mbola nijanona amin'ny filazana fa tsy maintsy atao zay anenjehana sy tondrana ireo tompon'antoka tamin'ny fatratrarana nanao an'izay fanondranana nitsokosoko ny volamena izay hoentina ho tsaraina eto antoerana raha ny vaovao farany azo teo anivon'ny ministera ny fitsarana. Andrasana araka izany mahakasika izay fa lafim-baovao hafa kosa indray dia firenena miisa 3 eto Afrika no nesoriny Etazonia amin'ny fifanarahana AGOA. Mbola isan'ireo firenena afrikanina voatazony Madagasikara ny fifanarahana arabatra AGOA izay mitondra tombontsoa maro ho an'ny toe-karena ny Madagasikara raha ny fanazavany mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao navoaka ny USTR na ny représentation américaine au commerce ny voalohan'ny volana janoary 2022 teo no nahafantarana fa firenena miisa 3 eto Afrika, Etiopia, Mali ary Guinée no nesorina tsy ho isan'ireo firenena eto Afrika afaka manondrana na manafatra entana avy any Etazonia intsony. Anton'izay tsy fanajan'izy ireo ny ampahany amin'ny fifanarahana mamaritra ny AGOA, isan'izany ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Hatreto mbola isan'ireo firenena voatazona ao amin'izay tsena amerikana izay Madagasikara, tsenany AGOA izay isan'ny tsena lehibe indrindra nondrana ny Madagasikara ireo vokatra amin'ny sehatry ny lamba. Tsena lehibe izay zany dia isan'ny tombony kokoa tombony anao zany manana mitevahiny accès amin'ilay tsena. Ny AGOA moa zany mametraka an'iny misy tombontsoa natao misy tombontsoa na fepetra manokana zany miatra amin'ireo le misitraka an'ilay tombontsoan'ny AGOA. Dia rehefa misitraka an'izay anao zany dia afaka manondrana makany dia dikan'izay zany amin'ny ankapobeny afaka mandray mpampiasa vola avy any ivelany. Amin'ny ankapobeny zany mpampiasa vola avy any ivelany na reo lefa le orinasa lehibe amin'ny resaka textile no mandeha mitety an'izay firenena hitany hoe ahafahany mahazo tombony kokoa sy efa tafiditra ao anatin'ilay tsenany amerikanina io zany. Amin'ny ankapobeny lasa fitaovana entina manasasy firenena iray ny fanesorana azy ao anatin'ny AGOA. Raha ny fanazavana no izy ankinany ny asan'ny mponina maro amin'ny firenena iray amin'izao fotoana izao. Mampiasa olona be da be io mampiasa olona be da be io dia tanora zany raha ohatra hoe rehefa mikatona raha ohatra hoe tsy misitraka an'ilay AGOA dia misy apahany amin'ilay tsena zany lasa tsy misy dia ny ahina amin'ireny le mikatona le orinasa na lasa izy mandeha makany amin'ny firenena izay misitraka an'ilay izy ahafahany miditra any amin'ilay tsena amerikanina zay. Dia zay matetika ny hoe tsara jerena sy dinihana ary zay mahatonga an'ilay izy ohatrany hoe lasa karazana ohatrany hoe fitaovana fanasaziana ary moyen de sanction ho an'ny firenena ohatrany hoe amerikanina zany ho an'izay firenena anany ny olana na misy zavatra tsekeny zavatra mitondra asa betsaka ilay izy dia zay zany misy apahany amin'ny mponina aminao miasa amin'ilay izy. Ilay izy tsy hoe raha tsy misy an'ilay izy ve dia ahoana sa ohatrany fa omana aloha zany efa nisan'izay le asa zay. Raha tsy misy zany ilay izy dia mila mitady indray ianao inona indray ny asa ho atao amin'ireo olona ireo. Raha tsy ivona ny volana janoary 2022 no nesorin'ny firenena amerikana tao amin'ny AGOA i Madagasikara vokatry ny krizy nisy teto amin'ny firenena. Asa rehetra no very tamin'izany ary nidina hatramin'ny 1.10 isanjato ny ari-karena faobe. Ny taona 2022 no tavaverina tao amin'ny tsinan'ny AGOA i Madagasikara. Raha antontan'iza ho an'ny taona 2022 dia mitetina 4.900 tapitrisa dolara ny volana ampidiriny ny fanondrana entana nataon'i Madagasikara tany Etazonia. Ny taona 2022 no tena ambony izany ary mitetina 1.7 tapitrisa dolara.
Dia mbola manatombony araka izany Madagasikara voatazona ao anatin'izay fifanarahana momba ny agoa izay. Ny agoa izay isany vondrona ara-barotra ahafahan'ny firenena afrikana toa ny Madagasikara mivarotra n'ireo karazam-bokatra maro. Fa lafomba voafa kosa indray dia tsy misy ny fanaovana ny évaluation environnementale et sociale stratégique amin'ireo tetika asa goavana teto amin'ny firenena hatrizay, hono teo anivony Alliance Voary Gasy. Antony resabe mandeha miafara amin'ny fanoherana ny tetika asa maro toy ny teleferika amin'izao fotoana izao. Mila jerena aingana araka izany ny fametrahana ny lalàna mahakasika ny ESS tsy hisian'ny olana, indrindra anatin'ny fotoana hiazakazahan'ny fanjakana amin'ny fananganana foto-drafitr'asa maro toy izao. Tsy azo hidovirana ny fanaovana ny évaluation environnementale et sociale stratégique mialohan'ny fananganana ny tetika asa goavana any amin'ny tany mandroso. Io ny dingana ahafahana mahazo ny hevitra ny vahoaka eny ifotony mialohan'ny fanombohana ny tetika asa isan-tsokajiny. Raha ny mahakasika ny teleferika, nanomboka tany amin'ny fanaovana ny audience publique no olana hoy ny teo anivony Alliance Voary Gasy. Tamin'ilay téléphérique zay ohatra dia misy audience publique angamba izy tamin'ny début décembre tao amin'ny stade couvert. Ny fomba fanaovana ny audience publique iny aloha dia efa misy fanontaniana mipetraka ihany rehefa nisy fiara-miasa anay firaisamoan'ny pirenena maromaro tamin'io enena hoe tokony hatsaraina ny lalàna mikasika amin'ny consultation publique satria le solotenao zany ohatran'ny hoe tsy tena tonga lafatra araka ny tokony ho izy. Fa le étude d'impact environnemental et social dia iny zany fanaovana iny ao aorianany fanaovany fitondram-panjakana ny contrat any amin'ilay orinasa. Le étude d'impact iny zany tsy fitsapakevy-bahoaka iny akory fa zavatra efa neken'ny fanjakana no anontaniana hoe inona no mety impact social environnemental aminareo vahoaka. Dia le olona indray diso eritreritra ao izy manangan-tanana hoe atao aloha manaiky sa tsy manaiky an'io tsika, tsy antsony le izy fa efa nekena tany aloha io zavatra io. Ankoatr'izay, mahabetsaka ny olana manodidina ny tetika asa goavana atao eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra ny teleferika amin'izao fotoana izao. Ny tsy fanaovana ny évaluation environnementale et sociale stratégique dingan'izay nambarany teo anivony Alliance Voary Gasy ho tsy azo atao ambanin-javatra alavorary ny fanatontosana ny tetika asa isan-tsokajiny. Anaty charte de l'environnement dia misy le atao hoe évaluation environnementale et sociale stratégique. Any amin'io zany mielohan'ny projet rehetrarehetra ao anatina faritra anankiray na ao anatina secteur anankiray zany manao an'io évaluation environnementale et sociale stratégique io izay anontaniana ny atao hoe consentement public. Dia rehefa vita zay vao miditra amin'izay ny projet isan-karazany zany dia mandeha ho azy ny fanatanterahana azy. Fa tsy misy izay hatreto zany dia izay no mahatonga an'izao olona isan-karazany izao dia lasa ohatran'ny hoe forcé fotsiny le izy ny fijerin'ny olona azy zany satria le lalàna no tsy ampy. Any amin'ny firenekafa dia tena misy zany hoe évaluation mifanontaniana ny consentement du public zany momba ny faritra anankiray inona avy ny zavatra ataontsika ato à long terme. Mila jerena aingana araka izany ny fametrahana ny lalàna momba ny ESS na ny évaluation environnementale et sociale stratégique indrindra anatin'ny fotoana hametrahany fanjakana ho fanamby ny fananganana foto-drafitr'asa maro toy izao. Ndao avoaka io lalàna io. Tsy haiko hoe ny fanakanana sy ny fandehanan'ny teleferika io tsy dirako intsony fa tokony avoaka aingana dia aingana zay loi sur le ESS zay. Ary efa mandeha raha tsy diso efa niakatra ihany izany tany amin'ny conseil de gouvernement fa mila avoaka aingana zany zay fa zay no mamany olana rehetrarehetra ho an'ny projet tokony atao eto amin'ny firenena. Na reny orinasa mpitrandaka volamena na mpanao arena kibon-tany sy ny sisy reny tsy tokony mielohan'ny fanatanterahana iny misy an'izay consentement du public. Miresaka zao gidragidra ny any QMM indray, ny any Ambatovy, ny any Bastiliard, tsy misy an'izay évaluation environnementale et sociale stratégique zay rahana amin'ny vahoaka zay tsy misy hatreto. Isan'ny mety ho antony tsy mahasarika ny fanjakana amin'ny fanomanana ny fanaovana ny ESS ny lafiny enti-manana natanterahana azy. Na izany na tsy izany, efa nandalo teny anivon'ny filan-kevitro ny gouvernemanta ny mahakasika io. Saingy tsy mbola fantatra ny toy ny hatreto. Raha ny faneho-kevitro ny teo anivon'ny Alliance Voary Gasy hatrany.
fa hoajantsika hatreo ny mahakasika ireny vaovao mahakasika ny teleferika mahakasika ny raharaha volamena sy ny fanasaziana ireo orinasa telehibe nosaziny ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny kolokolo tamin'ny fanamboarana ny serana ny mpiaramanidina ivato sy ny tanosy be moa zany mahakasika ny ravinala fa isan'ny vaovao mbola be mpanaraka ihany koa ary misarika ny maro ny mahakasika ny fivoarany valinaretina covid-19 amin'izao fotoan'izao ka ny mahakasika ny antotanisa ny fivoaran'izay indray no anohizantsika azy ny ena raha oharina ny taremarika ny 5 Desambra hatramin'ny 1 Desambra 1 ny tranga vaovao mahakasika ny covid-19 tao anatin'ny herinandro araka ny tatitra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny voalohany volana janoary 20 ka hatramin'ny omaly janoary miisa 7 ny tranga vaovao niakatra kosa ny isan'ny ireo namony ainy izay nahatratra 450. Raha toka 550 amin'zato sy 2 no voamarina fa nitondra ny valanaretina covid-19 manerana ny nosy ny fa 5 Desambra hatramin'ny fa 1 Desambra 2020 tamin'ny fitiliana miisa 420 alina. Nidina ny isan'ny tranga vaovao any voalohany volana janoary 2020 ka hatramin'ny fa 7 volana janoary 2020. Izany hoe tamin'ny fitiliana 770 amin'zato sy 1 alina miisa 790 ny tranga vaovao voamarina. Etsy ankilany tato anatin'ny herinandro hatrany miisa 930 marary mafy na tratry ny forme grave ny covid-19 450 namony ainy ary ny ampy 370 no sitrana. Teto amin'ny faritra Analamanga hatrany no nahitana tranga maro indrindra miisa 900 manaraka azy Vakinakaratra 300, faritra Nosy 120, Atsimo Andrefana 350, Diana 570. Hatreto roa faingo aotrany 100 ny tany fahafatesana noho ny covid-19 eto Madagasikara. 720 faingo 420 kosa ny tany fahasitranana. Nahazo lazaina ho nidina zarazakany ny antotanisa tamin'ity herinandro ity raha oharina tamin'ny herinandro ambony dia azo lazaina ho mbola ambony hatrany ny tranga vaovao mahakasika ny covid-19 eto amintsika raha izay tatitra izay hatrany ka antony niverenany teo anivony foibe mandrindra ny fitsabonana ny plateforme nationale de gestion médicale covid-19 tsy mahamasina ny fandraisana ny laharana 470 manoloana izay fivoarany fianaka ny valinaretina covid-19 izay. Miverina ankehitriny ny fandraisana ireo antso amin'ny alalan'ny 914 eo anivon'ny PNGM na ny plateforme nationale de gestion médicale covid-19 izay tariny miaramila mpitsabo iarana amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tanjona amin'izany ny fandrindrana ny fandraisana ireo mpitsabo an-tanana ireo marary. Izany hoe miantso 914 zany izay manana olana izay eritreretina hoe covid dia iny 914 iny tonga avy hatrany aty amin'ny plateforme dia traité avy amin'ny plateforme amin'izay zany hoe alain'ny ekipa ato amin'ny plateforme indray zany ny izay antso zay dia averina iantsona le olona manomboka eo zany dia dokotera no mandray an'izay dokotera ministera ny fahasalamana sy ny dokotera miaramila raha hita zany fa misy mila hidinana kianja ilay marary dia lasa miditra midina eny amin'izay zany ny ekipa avy amin'ny brigade d'intervention spéciale covid-19 na BIS dia mandeha mijery ilay marary eny amin'ny toerana misy anazy any an-trano any ovakely ndraindray betsaka ndraindray kely isan'andro izy dia mivaova kely. Ny fanafody zany ny raha resaka covid aloha dia mamay-poana foana ihany. Misy lohana fanafody ny ministera ny plateforme zany ary misy koa ny orientation makany amin'ireo CSP izay akaiky indrindra ny olona zany. Amperinasa 420 ora ny fandraisana ny antso an'ny PNGM raha ny fanazavana itsy ankilany manara-maso amin'ny akapoben'ny fitsaboana ireo marary na any an-trano na ny amin'ny hopitaly ihany koa ny PNGM ary manoro ireo toeram-pitsaboana malalaka afaka mandray ireo marary ny covid-19. Ndraindray tsy na le marary izay araka ny teneniko teo hoe vita tsy resaka covid ohatra ny tokony ho idirany dia amin'ny alalan'io radio io zany dia milasa consultation spécialisée no azon'le marary satria samy maheno radio daholo izay spécialité concernée dia afaka mamaly avy hatrany zany amin'le olan'le marary any an-kianja dia eny ihany zany dia efa vita ny triage voalohany raha azo resahany izay fiteny azy zay dia ny tena tokony voan'ny covid ihany zany avy eo ny tokony voan'ny covid tokony hiditra hopitaly zany izay no hoetin'ny plateforme. Rehefa hita zay ka hita fa ilana famondrana makany amin'ny hopitaly ilay marary
dia mamerina miantso amin'ny radio aty amin'ny plateforme zany ny équipe ny teny Kianja teny izay hitadiavana place indray amin'ny centre hospitalier eraky ny Analamanga zany. Ireo centre de traitement reo izay miara-miasa aminay ka azahoanay zany ny situation fandriana misy isaky ny adiny iray dia arakarak'izay fisian'ny fandriana izay zany ny anaovana ny orientation indray andefasana an'ilay marary. Tsy aivina amin'ny alalan'ny logiciel Cov Data no andrindranay ireo antsy voaray amin'ny 914 raha nambaran'ny tompona andraikitra izay tafiditra amin'ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny ahitao arakajy mirindra, postra sy ny fifandraisan-davitra. Raha saika efa misokatra avokoa araka izany ireo toerana fandraisana tanana ny marary ny Covid-19 amin'izao fotoana izao iny ihany koa dia efa mivena sokatra indray ny toerana natokana andraisana ny laharana 4,700 zany hoe fahitana ny firongatry ny Covid-19 avokoa no isan'ny antony nanokafana an'ireo dia ankilany mivelona mahazo vahana ankehitriny tsy fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ireo toerana samihafa eto an-drenivohitra indrindra tao aorian'ny fety tsy fampiny fanentanana sy ny fampatsiahivana indrindra ny eny anivon'ny fiarahamonina no isany antony mahatonga izany hoy ny mpandinika fiarahamonina. Zava-dehibe ankilany ny fanamafisana trano ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fianaka ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Mitombo aman'arivo ny isan-kerinandro ny isan'ireo tranga vaovao mikasika ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny antontanisana avoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ankilan'izay miverina ny tsy fanajana ny ankamaroan'ireo fepetra sakana amin'ireo toerana maro mivezivezy eto andrenivohitra tao aorian'ny vanim-potoanan'ny fety. Ireo fepetra ireo izay natao fisorohana ny fiparihan'ny valanaretina. Misoroka aloha zao dia tsy zavatsy ny manao cache-bouche dia ankoatr'izay manasa tanana sy ny tsy dia mifananana be loatra amin'ny olona, tsy mifanerasera be loatra dia ankoatr'izay mihinana vitamine C sy voankazo sy ohatr'izany mba tsy mora vetivety kely dia mahazo an'ilay aretina. Iarovana ny ao an-trano amin'ny fivezivezena aty ivelany. Tsy ampy ny fampatsiahivana ireo fepetra ara-pahasalamana mila arahina manoloana ny valinaretina ankehitriny raha ny nambaran'ny mpandinika fiarahamonina. Antony mahagoragora ny fampiarana izany. Ilaina ny fanamafisana indray ny fanentanana araka izany ahafahana mameno fianaka ny valinaretina sy ny fiantraikan'izany. Izy zany ohatra ny hitako misy zavatra manalasala ihany mijery ny olona ohatra ny hoe ataoko hoe manaja atao tsy manaja, ataoko hoe tsy manaja atao manaja. Raha izaho ohatra no anentana olona dia ozy aho hoe miangavy malagasy aleo aloha tsy miona amin'ity, aleo aloha tsy miona, aleo tsy mifamangy aloha fa ataovy par téléphone na ataovy amin'ny fomba hafa ilay izy fa aleo aloha tapahantsika ty Covid ty dia afaka miona indray tsika amin'ny herintaona no ohatran'izany. Tsy aivina ny fiandohan'ny herinandro lasa teo fepetra noraisiny teo anivon'ny prefektiora ny famerenana indray ny fanasaziana ireo izay tsy manaja ny fepetra sakana manoloana ny firongatry ny Covid-19 eto Antananarivo. Dia izay ny tampany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao iseto kely ao anaty dokam-barotra isika izao aorian'izay no hanarahanao ny tatra teny anivony sampana mpamonjy voina mahakasika ny firehetana ny tranga tamin'ny taondasa mahakasika ny firongatry ny loza am-pifamoivoizana indrindra ny amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao sy ny maro hafa mandrapitafa vetivety ary. Fête légendaire! Isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara betrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonanga eny amin'ny Telma Shop dia izao. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tafiakatra hatrany amin'ny 420 ny firehetana nisy teto Antananarivo renivohitra. Ny taona 2020, 2020, efatra ny olona namony ainy nandritra io. Ny volana Jona, Jolay ary ny volana Aogositra no betsaka trangana firehetana. Raha ny tombanezaka nataon'ny sampana mpamonjy voina. Nahitana fiakarany isan'ny firehetana teto Antananarivo renivohitra. Raha toa ka 2,700 ny taona 2020, nahatratra 2,300 ny taona 2,20 lasa teo, izay mitotaly 4,600 nandritra ny 2 taona ny fitombony. Efatra kosa ireo namony ainy nandritra ny firehetana tao anatin'izay 2 taona izay. Ankoatra ny fahamaizana, nahitana fiainana kosa ny olona tratrany tsy fahasalamana eny an-dalana. Raha toa ka manodidina ny 5,900 ny taona 2020, 500 ny taona 2020. Na ina ny fiakarany miakatra izy tsikaritra nefany ny ezaka nataontsika tsirairay avy ny fiantsoana ny mpamonjy voina satria raha ny vaikany sy ny fiantraikany ny fahasimbanany tiako ambara dia nahitana fiainana raha oharina tamin'ny taona 2020. Ny hita ihany koa dia ny afanganan'ireo fiantson'ny olona amin'ny mpamonjy voina ka nampiena izany fahasimbana izany. Raha noka tamin'ny volana Jona aloha ny mpamonjy voina dia nampiena ny ambana teny amin'ny ambanina famarinana iny ho an'ny olona izay mampiasa ny lalana eny ka ahina ianderan'ireo zava-maniry izay foy ny faka hipetrahany amin'ireo vatolampy ireo. Ankoatran'izay ny fanomanana an'ireo fitaovana entina mamonjy voina sy ny fampitombona ny ambaindainy. Fa kosa ny tena paikady dia raha antsika misalaha dia ny fisorohana. Ny fisorohana satria ny tena fandesentsika eto Antananarivo dia amin'ny fiarovana ny olona sy ny fananany dia ny fisorohana ny fitrangan'ny loza. Ankoatr'izay, ny fiarah-mientana no zava-dehibe hoentina andresena ny firehetana eto amintsika, indrindra ny loza eny anivon'ny fiarahamonina. Ao anatin'izany dia izay mpamonjy voina dia tsy hitsahatra ny anentana antsika rehetra. Izara ihany koa ireo fantatray momba ny mety hitera-doza na loza efa nitranga ka ny fotoanantsika lesona tamin'ny fitrangany. Ohatra ny famonoana ireo fitaovana mampiasa herinaratra rehefa andao ny tokantrano na rehefa tory amin'ny alina, ny fanamarinana fa maty tokoa ny hafa rehefa alohan'ny andeha atory, ny fampatsiahivana antsika rehetra manana toeram-piasana izay tsy misy monina rehefa amin'ny alina amin'ny fampiasana ireo fepetra rehetra amin'ny fitandremana ny fitrangan'ny loza satria ny firehetana ngeza indrindra teto amin'ny tanànantsika dia ny firehetana izay tsy misy nahita tamin'ny fiatombohany ka taraika ny fahitantsika azy ireo. Ao anatin'ny vanim-potoanany rotsakorona tanteraka isika izao, misy ny ambana ateraky ny rano, indrindra ny tany ahina iotsaka sy ny trano ahina enjera. Tokony ho mailo ny rehetra ho fisorohana ny loza mety hitranga. Marina fa misy hatrany ny laharana maitso ahafahana miantso ny mpamonjy voina dia ny 8,100 izany, ary ireo izay lasibatra amin'izany ihany ny tokony hiantso laharana io. Tsy ny teto Antananarivo renivohitra ihany fa betsaka ny trangana firehetana tranga tamin'ny taondasa na tany amin'ny faritra ihany koa. Hitantsika araka ny fanadihadiana efa nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao fa nisy tany amin'ny faritra tanàna iray manontolo no ravarava sy hototony hafa tamin'ny taondasa iny ka ilaina trano ny karazana hoe fahamailon'ny tsirairay ao anatin'izay. Famorongatra trano ny loza mpifamoivoizana amoizana ain'olona maro indrindra ny any amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny tranga nahafatesana olona 9 tany fanadina tamin'ny lalam-pirenena fa 5 ny alakamisy lasa teo. Miantso ny fahamailon'ny rehetra ny mpampiasa lalana ny filohan'ny ASTCAM na ny fikambanam-pitatitra eto Madagasikara manoloana io. Takina ihany koa ny fampiarana ny sazy ho an'ny tompon'antoka amin'ny fahafatesana ain'olona toy izao raha toa voamarina ny fahadisoana. Nanomboka ny faran'ny taona 2020 hatramin'ny fiandohan'ny volana Janoary 2020, nanao sisilany ny loza mpifamoivoizana amoizana ain'olona maro indrindra ny amin'ny lalam-pirenena. Ankoatra ny olana ara-teknika sy ny tandrevaky ny mpampiasa lalana,
Isa amin'ity radoza ihany koa raha ny amin'ny lalam-pirenena ny tsy fitandremany ireny mpamily fiara vaventy ireny. Trano izay namoizana ain'olona maro raha ny tany amin'ny lalam-pirenena 520 hoy ny filohan'ny Astram. Raha ijerintsika zao ny zava-misy amin'ity ao ifanadiana ity dia nanao fisongonana ilay chauffeuran'ilay semi-remorque izay nisy fiara vaventy anankiray teo lalana mahitsy dia nanao an'izay fisongonana izay izy nefa misy fiara ilay taxi brousse sprinter avy any Tamatave ho any Vangaindrano efa ifanena amin'ilay fiara dia tsy tafajanona izy dia ilay taxi brousse no ataontsika hoe nifatrarany ny dominy dia inona tonga n'ilay fahafatesan'olona 6 sy nafaratrany ireny bebe ireny fa iny moa miankina amin'ny constat izay ataony mpitandro filaminana. Miantso ny fahamelon'ny rehetra mpampiasa ny lalana araka izany ny filohan'ny Astram manano fikambanan'ny mpitatitra eto Madagasikara manoloana ny fitombon'ny lozam-pifamoivoizana. Takian'izy ireo ihany koa ny fampiarana ny sazy entitra ho an'izay tompon'antoka raha toka voamanina ny vadisoana mandritra ny tranga hamoizana ain'olona. Ka amin'izao fotoana izao ny ministera dia mbola manamafy ireo fepetra izay voalazany note rehetrarehetra sy ny texte rehetrarehetra mahakasika an'izany izay tokony ho voasazy dia saziana fa miankina aloha amin'ny ataontsika hoe constat voalazany mpitandro filaminana tompona andraikitra amin'izany satria misy ny ataontsika hoe tsy avy amin'ilay mpitatitra raha ohatra kosa avy amin'ny mpitatitra mihitsy ny tsy fitandremana ka isiany loza dia tsy mety miatra ny sazy sy ny fepetra rehetra tokony hiara-amin'izay satria ain'olona no entina fampiasan-dalana dia misy lalàna ny lalàna mifamovizana dia tokony ho ajaina sy hotanterahana ka izay rehetrarehetra zay dia tsy maintsy hamafisina ho an'ny mpitatitra. Manomboka amin'ny fanajan'ny rehetra ny lalàna amin'ny feny fifamovoizana araka izany ny fisorohana ny loza. Eo ihany koa ny fanajana ny fitsipika sy ny fandaminana raha ho an'ny fiara-pitatitra eny anivon'ny kooperativa. Farany tsy fisetrasetrahana amin'ny fitondrana ny fiara. Raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny lozam-pifamoivoizana antoana 24 ambony noho ny tahakabeny aty Afrika ny tahany maty noho ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara. Izany hoe maty 720 amin'olona ray hetsy. Zimbabwe no ahitana maty be indrindra 170 amin'olona ray hetsy ary Egypta no ambany indrindra 10 amin'ny ray hetsy. Na izany ny lozam-pifamoivoizana na ny trangana firetana dia ilaina trany araka izany ny fahamelony tsirairay satria araka ny fomba fiteny mahazatra dia ny hoe ny aina tsy ananapiry. Fa nahitana fiakarana ny vidiny aro vavahoana eny an-tsena nanomboka ny farantoana hatramin'ny fiandohany ny volana janoary. Saika avy any am-poto no nahitana ny fiakarana hoy ny mpivarotra na izany na tsy izany. Maro hatrany ny mpanjifa na eo aza ny fisondro bidiny aro vavahorana. Ny volana novambra 2024 R5,000 no anakany ireo ampivarotra amoron-dalana aro vavaorona iray fonosana ahitana miisa 50 eny Ampotony. Amin'izao kosa tafiakatra manodidina ny 7,000 ariary izany. Nahitana fiakarany 3,000 ariary izany ankehitriny. Miakatra ny kasibosy, niakatra be mihitsy. Efa tamin'ny mois de novembre reny, miakatra isan'andro. Taloha izy zao alaina 25 ny carton, zao izy efa 40. Ilay izy misy dia indraindray tsisy dia vao misy tapika iny dia lasa miakatra be. Sady atsinjara no mandefa gros zay. 700 dia ireny izy ny 500. Karakaraky ilay masoko renany. Toy izy zao alaina 7,000 dia mba afaka amidy 200. 7,000 ny 50 dia amidy 200 dia mba mahazo 2,000 ohatr'izany. 5,000 ihany fa tsy dia ihany fa rehefa tena hoe mandeha be. Tamin'ny latsinainy izao tena lalafo be tamin'izy io. Ho an'ireo mpivarotra sasany indray kosa, mivarotra amin'ny 200 ariary miakatra izy ireo na dia nahitana fiakarana azy any Ampotony. Any amin'ny akanazany amin'ny gros fa ny anay aty zao mbola hoe mandeha 200 foana aloha dia 300 arakaraka ilay izy. Fa efa miakatra zay zany misy tamin'ny karama kely hoe ampakiray zao mba 2,000 dia efa zay dia mety na 5,000 na 50 na ohatr'izay. Fa amin'ny kasibosy efa miakatra ka. Tena miakatra tsy avy aty aminay hoe anaroatra an'ilay izy. Fa avy any amin'ny zareo any ambony any. Anay maka amin'ny carton fotsiny dia zay. Ho an'ireo mpanjifa, ilaina ny fisoroana amin'ny valinaretina. Zava-dehibe ny fampiasana ny aro vavaorona ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana.
Maro amin'ireo mpanjifa mividy amin'ny afinosana, miteraka fahatiantoka ho izy ireo ny fividianana amin'ny antsinjarany na dia nisy aza ny afiakarana. Tonga dia mividy amin'ny paquet dia iny no tsindraraina isaky mivoaka fa tsy mividy antsinjarany isan'andro satria raha tsy mivoaka moa zany dia raha isan'andro raha mivoaka tonga dia iny. Rehefa alana aretiny ity dia efa miaro amin'ny microbe isan-karazany. Isan'andro eo amin'ny anakorona 3 farafabetsany. Misoloka za raha mivoaka zany dia tsy maintsy manao kasibosy aloha. Fa rehefa tonga ohatrana dia libre aloha hatreto. Ny zava-dehibe aloha dia ny fiarovan-tena dia ny fiarovana an'le manodidina anao. Mbola misy ireo minitsy mampiasa arovava-orona na eny an-dalana na ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka. Na maro aza arak'izany na miakatra aza arak'izany ny vidiny arovava-orona eny an-tsena dia maro hatrany ny mpanjifa amin'izao fotoan'izao noho ny fahatsapana fa isany zava-dehibe amin'ny fiarovana nyity valinaretin'ity ny fampiasana ny arovava-orona kanefa milaina ny fametrahana azy amin'ny toerana tena mety amin'izay mba tsy ho vola very fotsiny ny nanjifana azy momba tena ho fisorohana ny valanaretina ny fampiasana ny arovava-orona. Fa manana ny mampiavaka azy maneran-tany ny lambalady malagasy akoatra ny endriny ivelany. Mirakitra sy mifamatotra amin'ny kolontsaina malagasy ihany koa ity karazan-damba iray ity. Tsy nisaraka tamin'ny malagasy ny lambalandy satria velona hitafiana maty ifonosana dingana maro no tsy maintsy lalovana amin'ny fanamboarana ny lambalandy. Ny mahakasika izay indray no averina entina aminao atao anatin'ny fandarana lalino rampitso amin'ny fitora ariva rao ary ny ampahin'izay. Mampiseho ny maha izy azy ny firenena iray ny fitafiana anaovana ary tsy latsa-danja amin'izany isika malagasy fa nanana ny mampiavaka azy ny samparitra sy teo amin'ireo foko 20. Endrika iray nampisehona ny lafiny kanto eo amin'ny kolontsaina ny fomba fitafy io ho antsika raha teo eo amin'ny fiainana andavanandro. Manana ny toerany manokana izany na eo amin'ny velona na eo amin'ny maty. Hatrany amin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka no nametraka azy ho haingo fa nanana ny toerany manokana mihitsy ny lambalandy izay ho voaboasana aminao anio. Misy karazany telo ny landy amin'ny ankapobeny, ao ny landy avy amin'ny biby, ny landy avy amin'ny zavamaniry, misy ihany koa ny landy nambarin'olombelona na ilay antsoina hoe sentetika. Maro samihafa ny karazana landy eto amintsika ary manana ny avahany amin'ireo firenenkafa isika eto Madagasikara. Manana maro isika raha ny fantatra fa misy ireo karazany vitsivitsy izay tena fampiasan'ny olona sy ny mpanao asa tanana matetika. Manana tombony lehibe amin'ny fisian'ny karazan-damba isika eto Madagasikara. Mizara roa mazava tsara ny toerana misy azy raha ny fanazavana. Taty merina dia saikana haina nenona landy ny olona, indrindra ireo vohitra nisy andrina, 5 tany ambohitra biby. Iray amin'ireo tendrombohitra 12 masina no renivohitra ny lamba landy sy ny lamba mena taty merina. Ny nahatonga izany dia izao: ireo taranadra biby, mpanjaka arabo teo ambohitra biby sy ny taranany teo no tena nampiroborobo ny fanenomana ny landy avy amin'ny bibin-dandy sy ny rongony taty imerina. Fa tao alohan'izany dia landy azo avy amin'ny ala sy ny landy soavazy no notenenin'ny olona. Efa manomboka miroborobo ankehitriny ny vokatra azo avy amin'ny landy. Nanomboka tao amin'ny 12 taona tany amin'ny faritra sy ny randafandriana faritra ny Fianarantsoa nanaovana solony tamin'ny resaka porcine sy landy be fa tonga teto Antananarivo nanao lambalandy tamin'ny Madame Patricia. Amin'izao fotoan'izao zany tena mandroso tena miroborobo satria na malagasy tsotra na malagasy na atao hoe manambola na tsy mpanambola dia mitafy lambalandy daholo. Mandroso be ny lambalandy satria tian'ilay tena gasy zany olona amin'izao na tanora na tontonony na lehibe ohatrany amin'ny zany raha tiany zany tsy amin'izany tsomotsomo fa tena rehetrarehetra hitanao na andavanandro ara-potoana na fivavaka rehetrarehetra. Rehefa misy animation na zavatra rehetrarehetra zany dia tonga mividy lambalandy eto amin'ny Madagasikara. Raha ny fety aman-danonana no tena nitondran'ny olona ny akanjo vita amin'ny alalan'ny landy teo aloha, efa manomboka mivelatra izany amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpamorona lamody. Sehatra iray ahitana taratra ny asiny sy ny kalitaon'ny lambalandy ihany koa ny tontolon'ny lamody izay efa manomboka mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana izao.
Fanantenana ho antona vaovao 2024 irariana ny tsisy ny fihiboana. Izay ny lohateny lehibe etin'ny Matin Hebdo hisariana ny mpamaky azy ho an'ny daty ny 4 ny volana janoary zao. Les espérances du nouvel an, une année 2022 sans confinement, une lohateny lehibe entin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo hisariana ny mpamaky azy ao amin'ny pejy 4 sy 5, larina 2024 ny nivoaka ho an'ny datiny 9 hatramin'ny 12 ny volana janoary izao. Mivoatra anatin'ny lahatsoratra ny mikasika ny ahianim-ponina ho an'ny taona vaovao manoloana ny firongatry ny valinaretina. Nandritra ny herinandro telo farany ny taona 2024, niakatra manodidina ny 700 hatramin'ny 2000 isan-kerinandro ny isan'ireo tranga vaovao teto Madagasikara raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Isan'ny nahitana ireo tranga vaovao betsaka indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga. Tato anatin'ny 2 volana, latsaky ny iray alina ireo tranga vaovao manerina ny nosy raha toa ka anjatony ireo namony ainy raha ny nambaran'ny Matin Hebdo. Ambany raha ampitaina ny any amin'ny firenen-kafa toa ny Etazonia izay nahatratra ray tapitrisa ny tranga vaovao tao anatin'ny ray andro ny tranga ny valanaretina eto amintsika raha ny fanazavana. Na eo azy izany, fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fanokafana indrain'ny CTC Covid-19 teto Andrenivohitra, izay nanomboka nandray ireo marary. Ankoatra ireo fepetra sakana, tsy mbola misy ny fepetra manokana napetraka ny tompon'andraikitra izay miankina amin'ny fivoaran'ny valanaretina ho hiatrany Matin Hebdo. Hatramin'ny nanombohan'ny fanaovam-bakisiny ny volana May 2024, latsaky ny 9 hetsy hatreto ireo nisitraka izany amin'ireo vahoaka malagasy 920 tapitrisa raha ny lahatsoratra ny gazety Matin Hebdo. Samy manantena tsy hidirana amin'izay fihiboan'izay tsomony rehetra efa hita raha ny tamin'ny taon-dasa ny antsoantso nataony ireny sehatra tsy miankina mahakasika ny tokony tsy hidirana amin'izay fihiboan'izay tsony satria mavesatra ny fiatraikany io amin'ny fampiodonana ny orinasa, amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa sy ny maro hafa hatramin'ireo mpiasa tena dia saika amin'ny kakaika manoloana n'izay fidirana amin'ny fihiboan'izay raha toka izay mitranga kanefa mba hialana amin'izay dia tanina trany ny fanajany rehetra ny fepetra sakana enti miady an'ity valanaretina ity satria raha ny aty amin'ny olo-pirenena tsirairay dia izay no isany entina manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fiadiana ny valanaretina. Maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray dia miverina ny filaminana ny Kazakhstan taorian'ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mponina izay naharitra 2 andro fantatra amin'izao fa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny filoha Rosiana sy ny filohany an-toerana entina mamany krizy. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 korotana ny tranga tany Kazakhstan, vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny gaz ary nitarika fidinina an-dalambe sy fifandonana teo amin'ireo mponina sy ireo mpitandro ny filaminana. 2 andro aty aoriana mangina tanteraka ny any an-toerana ary mbola ahitana mpitandro ny filaminana maro eny an-dalana. Mbola mitohy ny hetsika ireo mpidina an-dalambe saingy tsy tahaka ny teo aloha, tao kosa ireo efa nampiato ny hetsika noho ny fidiana vidin'ny solika sy ny gaz. Entina mamany krizy, fantatra fa nisy ny fifampiresahana tamin'ny alalan'ny antsan-tarobia teo amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha Kazaka. Tsy hijanona hatreo ny fifampiresahana fa hitohy raha ny fampitam-baovao. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity, ankasitrana ny fanarano izany hatramin'ny farany. Sampana fampahalalam-baovao dia mamy fotoananao raha mpitso amin'ny ora mahazatra ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa. Veloma tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.